teny izao asany araina fa mandeana teny izao samizao iateny hakesikasifa pandinika apandosondoso vizentana siamisafazarako hatamarirai deri hakisika itu ibeni Sia visaninu pianaci Kristi na tira rasia visaninu pianaci Kristi sang yateni hakisika pandinika Sundusu viventana siamisafazaraku samizao yateni
Faly miarabantsika rehetra indray manaraka an'ity fandarana ny fitiavana sy ny asa tsara ity. Dauphin Mara no anarako a, zanaky ny fiangonana loteranina malagasy aho avy aty amin'ny synodam-paritany Toamasina, nianatra momba ny fambolena sy ny fiompiana ary misehatra ao anatin'izany tontolo izany ho amin'ny fampiroboroboana ny sehatra asa maitso toy ny fambolena, ny fiompiana ary ny fikajiana ny tontolo iainana. Vitana ire u bibi kelika achami elefant kamperi kama hateiza Vavaka asika rehetra topoka. Misaotra anao zahay ry Andriamanitra raha eo. Fa ny tsara indrindra tao aminao no nomenao anay dia Kristy, lay vonga-pitiavana ka niditra amin'ny faratsianay rehetra. Saotra anao zahay Jesosy, nanaiky nitondra sy nivesatra ary nandevona zany faratsianay zany, zany fahafatesana izany, ka nanome anay fiainana. Saotranao zay fanay masino, nitondra izany Jesosy maty sy nitsangana amin'ny maty zany ao anatinay mba handevona ny faratsianay rehetra, ka tonga anay hanana fo vaovao, fanahy vaovao, tena vaovao, ary hitombo amin'ny asa tsara rehetra, hiaina amin'ny asa tsara rehetra, hizara ny asa tsara rehetra. Momba ny teninao fanay masinao, ho teny velona hitondra finoana velona ao anay. Saotra Tompo, amen. Ny lohatenin'ny fampianarana zany menanay ry havana dia mitondra ny lohateny hoe ny fitiavan'i Kristy mandevona ny asa rasy rehetra.
ny fitiavany Kristy mandevona ny asa rasy rehetra. Izany dia ampifandraisina amin'ny faneva ny zao fankalazana ny 10 taonany ZDFLM zao. De ny Hebreo 10:7 manao eo amin'ny anaran'i Jesosy, ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Ity 10 anjaratsika ity ny perikopasika zany dia miresaka ny Kristy mpisorona be na ny fanavotana na ny fanatitra nataon'ny Kristy zay fony bokin'ny Hebreo ihany koa dia ny Kristy mpisorona be. Ka raha resaina ny hoe Kristy mandevona ny asa rasy rehetra de manambara ny fanatitra natao Jesosy Kristy teo amin'ny azo fizaliana de nanolorany tenany, manambara ny mampisorona be azy zany fanatitra zany, ary zany no fomba nandevonany ny asa ratsy rehetra. Ary arak'izany ny olona izay mino zany Jesosy maty teo amin'ny azo fizaliana zany dia no levoniny Jesosy teo amin'ny azo fizaliana ny asa rasiny rehetra de ny fahotany rehetra izany. Fa mipoitra kosa ny sainam-baovao na ny aim-baovao zay mamoa voasara na miteraka asa tsara. Arak'izany no hoe ny fitiavany Kristy mandevona ny asa rasy rehetra dia azo amboarina izany lohateny zany hoe ny fanatitra nataony Kristy teo amin'ny azo fizaliana de mandevona ny asa rasy rehetra na mandevona ny fahotana rehetra, ary miteraka asa tsara na voatsara ao anatin'ny olona zay mandray zany Kristy mpisorona be izany. Zany de tandrivo tsara ny perikopa anjaratsika ity Hebreo 10 ity izao lohatenitsika izao. Hozaratsika efatra mazava tsara ity fampianarana ity arak'izany. Fizarana voalohany diomesika ny lohateny hoe ireo loharano ny asa rasy. Ireo loharano ny asa rasy. Ny fizarana faharoa kosa dia Jesosy nivesatra ny asa rasy rehetra. Jesosy nivesatra ny asa rasy rehetra. Ny fizarana fahatelo dia ny mino mandevona ny asa rasy rehetra. Ny mino mandevona ny asa rasy rehetra. Ny fizarana faefatra farany kosa dia mitondra ny lohateny hoe voaforona tao amin'ny Kristy mba hanao asa tsara ny mino. Voaforona tao amin'ny Kristy mba hanao asa tsara ny mino. Jerisika avatrany ny fizarana voalohany. Ireo loharano ny asa rasy rehetra. Raha ny soratra masina ry havana no jerentsika na dinetsika dia mazava tsara fa devoly no loharano ny asa ratsy rehetra araka ny Genesisy 3 dia ny taomany any Eva hanota izany. Arak'izany ny asa rasy dia azo adika ihany koa hoe fahotana na zay asa rehetra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa tafiditra Satana tao anatin'ny olona nefa zany asa rasy zany dia miraikitra amin'ny nofiny olona zany, amin'ny tenan'ny olona zany, ka manana fibena loharanony arak'izany koa ilay asa rasy ao anatin'ny olona, de ny foy zany ao no loharanony asa rasy rehetra. Hoy Jesosy milaza izany, avy eo am-po no ivoahan'ny sain-drasy. Avy ao am-po no ivoahan'ny sain-drasy. Jesosy. No zany dia io fo io misy zany no
amboarina, diovina, sasana mba hiala am'izany asa rasy zany. Ary ny saina koa sy ny fo ihany, fa ny saina koa no ivoahany zany asa rasy zany. Ka arak'izany dia ny fo sy ny saina no loharanony zany asa rasy zany eo amin'ny olona, ka de lasa babony ny tena manontolo aza, lasa babony ny tena manontolo. Dia mivoaka ny atao hoe lolom-po, mivoaka ny atao hoe fankahalana, zay zao dika hoe tsy fitiavana, fa nefa sika de hoe hampandroso ny fitiavana. Fa ny asa rasy kosa dia mametraka lolom-po sy tsy fitiavana. Azao raha bangoina ty asa rasy ty dia ny fahotany zany. Ka ny Romanina toko 9 ny andininy 7:20 dia ambarany Paoly apôstôly tsara hoe fahafatesana no tambony ota, fahafatesana no tambony ota. Zany hoe zay manao asa rasy dia maty izy ara-tena, ary maty ara-panahy, ary maty any fahaverezana mandrakizay. Ary ny olona manana izany asa rasy zany ao anatin'ny fony de mizara fahafatesana izy, mizara helo izy. Zany ry havana zay fikendren'ny tompo am'izao fampianarany zao de ny ahatonga anao hiala amin'ny fahafatesana hifindra amin'ny fiainana. Satria raha bangoina ny fiainana ny fiainana lazaina eto dia tsy hafa fa Jesosy zany, zay fototra sy loharanony asa tsara rehetra. Ny olona manao asa rasy ry havana de neveriny hoe asa rasy ihany io de mizanony io, fa mizara fahafatesana ho any hafa ny olona manao asa ratsy rehetra. Tsy ianao zany, fa ianao dia voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Zany dia mitondra antsika izery ny fizarana faharoa. Jesosy nivesatra ny asa rasy rehetra. Jesosy nivesatra ny asa rasy rehetra. Araka nefa voalaza atsika fa ity epistily ho any Hebreo ity dia manana ny fony na ny mot-clé na phrase clé dia Kristy mpisorona be, na ny fanatitsy Kristy, na ny fahafatesany Kristy. Ary zany ny fomba nivesarany ny asa rasy rehetra de ny fahotantsika rehetra. Izany no fomba nandevonany ny asa rasy rehetra de ny fahotantsika rehetra zany, ny fahafatesasika zany asa rasy rehetra zany. Sy zany ve nolazainy Isaia raha naminany amin'ny Jesosy izy amin'ny Isaia 7:50 nitondra ny aretintsika tokoa izy, sady nivesatra ny fahotantsika. Izy dia voalefina no ny fahotantsika, novesariny zany, tsy vitany novesariny fa zao nolevoniny zany. Naniny Isaia koa zany Jesosy mandevona ny fahotantsika sy ny asa ratsika rehetra zany eo amin'ny Isaia 4:20 ny andininy 2:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, hoy Jehova. Tanteraka ao amin'ny Jesosy io, ka ny fahotany izao tontolo izao no noentiny ka nolevoniny tamin'ny tenany masina. Raha resahana ny fanatitsy Jesosy ry havana
de zao ny tsara indrindra tao an-danitra no meny Jesosy, ny tsara indrindra tao an-danitra no nomeny Jesosy, de io tsara indrindra ko io koa no ampitoeriny Jesosy ao anatsika, ao anatinao, mba hamoa asa tsara ianao na hamoa voatsara isika. Jaona 10:20 de manambary zany tsara Jesosy hoe raha miray amiko ianareo dia mamoa be, fa raha misaraka amiko ianareo dia mamoa voaratsy, na tsy mahay manao na inona zany Jaona 10:20 azy vo. Arak' zany raha Jesosy no lazaina fa nandevona na nivesatra ny asa ratsy, de raha zao no azo andokana azy koa ny fitiavany Kristy dia mandevona ny asa ratsy rehetra, ny fitiavany Kristy mandevona ny fahotana. Ary raha ny Andriamanitra ray no atao hoe manolotra ny tsara indrindra de Kristy handevona ny faratsy asika, ianao koa raha manao asa tsara de ny tsara indrindra koa no ataovy amin'ny hafa, ny tsara indrindra koa no ataovy amin'ny hafa. Inona ny tsara indrindra? Ny tena asa tsara indrindra de ny zaran Jesosy lay tsara indrindra ho an'ny hafa. Ty 10 am'ty Hebreo anjaratsika ty dia lazaina fa fanatitra Kristy Jesosy, nandevona ny fahotana Kristy Jesosy ary ny zara famelan-keloka Kristy Jesosy. Zany dia voatsiny tsara am'ty 10 ity, ny 10 ka hatramin'ny 19. Arak' zany no hoe Jesosy mandevona ny asa ratsy de zao Jesosy mamela ny heloky ny mpanota, manadio ny mpanota, manasa ny mpanota, ka ho tonga olona vaovao. Sy zany ihany fa mandevona ny herin'ny fahafatesana izy am'izany. Kristy Jesosy rehefa maty teo amin'ny azo fijaliana de zao resy tanteraka ny loharano ny asa rasy de Satana zany, ny filany nofo sy ny filany ota zany, eny ny rehaka rasy rehetra ao am'izao tontolo zao efa resy avokoa izany rehetra zany, ary voaporofo zany fandreseny zany tamin'ny tsanganan'i Jesosy tamy maty. Ka raha Jesosy lazaina fa mandevona na mandresy ny asa rasy rehetra, de ilay Jesosy nitsangana tamy maty zany, mandevona ny asa rasy rehetra, mandevona ny fahotana, mandevona ny devoly, mandevona izay rehetra mifanohitra amy sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny olona. Tena sarobidy zany. Ka ity fitiavany Kristy zay atao hoe tampony asa tsara ity de zao mity hatramy fahavalo izy. Tiavany fahavalonao Jesosy ary mivavaha ho an'izany fahavalonao zany. Mateo 5:4-7. Tiavany fahavalonareo ary mivavaha ho an'izay manezika anareo. Eto zany ny fitiavany Kristy zay tampony asa tsara, de tsy mametra amin'ny olo tiana ihany no anehoana ny fitiavana sy ny asa tsara, fa hatram'izay mankahalanao aza. Sy raha sy tareny fanan'Andriamanitra de tsy ho tanteraka zany.
tsy ho tanteraka zany fa ny olona sy tariny fanan'Andriamanitra de zao ihany ny azy zay ty ahy ihany ny tiako fa zay mankalahy de fahavaliko zay fahavaliko koa za de fahavaliko ary mampalahelo indraindray fa tafiditra ao fiangonana zany rehefa tsy ekipako mampalahelo aokandinika sara ny fiangonana tena mampandroso ny fitiavana sy ny asa sara tokoa ve manomboka hanatrany amy tora fiangonana ka hatramo kristianina tsararay avaka hatramo sekolalahady tena miainany zany asa sara sy fitiavany zany ve sa iry ekipandra-koto iry ekipandra-be na iry ekipandra-vao mialatsiro an'izay manana an'izany anarany zany fa ity fitiavany Kristy ity de ao mampaноtanao indrindra teo amina rasy anao indrindra no nitiavany nanehoany asa tsara taminao i Paoly fony mbola mpanotasika de maty Kristy tamy fotoanandro hamonjy antsika Romana 5:9 ity asa tsara ity dia ny marina no manatona mitady fihavanana amy diso io lay fitiavany Kristy tampony asa tsara izy marina tany an-danitra no nidina ny mpamonjy no mitady fihavanana taminao fa sy ny teny io zay tiavy elaelo miakara ty an-danitra fa izy ny mpamonjy no mitady fihavanana aminao ary mangataka ny fonao hoe anakatolory any fonao ho sasany sy hodioviny mba ho fo anjakan'lay tompony asa tsara de Kristy Jesosy ity fitiavany Kristy arak' zany de mamono ny egocentrika rehetra zany hoe mamono ny fitiavany tena rehetra mamono ny lolompo rehetra mamono ny fankahalana rehetra satria mahay mamelanelako ny hafa ianao koa asain'ny tompo handeha tahaka zany fitiavany zany araka ny jaona 5:10 3:10 ny andiny 4:10 4:30 ka hatramy 5:30 efa haitsika tsara hoe didy vaovao no omeko anareo mba hifankatiavanareo eny ako tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo zany nafantarany olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankatia zany hoe ny fitiavany Kristy izay mandevona ny efitra mampisaraka rehetra mandevona ny faharasela rehetra ary mitiatra amy fahavalo ary mahay manatona miavana am'izay iverina ho diso aza io no lesokona tiany tompo ampitaina amitsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao inona ary no fitaovana entin'ny tompo hizara sy hamboly ary ampitombo ary ampaharitra mandrak'izay izany fitiavana sy asa tsara zany ao anatiny inona no ataony hizarany zany hamboleny zany hampitomboany zany ary hamparitany mandrak'izay zany fitiavana sy asa tsara zany ao anatiny miny voalohany dia ny fanahiny Kristy ny teniny ny fiainam-bavaka zany no fitaovana hoentiny hambolena ny asa tsara sady handevonana ny asa ratsy ao anatiny mino zany dia mitarika antsika izery ny fizarana fahatelo ny mino mandevona ny asa ratsy rehetra raha zany lohateny zany de toa isika mino no mandevona ny asa ratsy tsy ariavana fa omeny Jesosy anao ny fitaovana hoentina andevona izany dia ny fanahy masina no voalaza voalohany teo io fanan'Andriamanitra io dia mandevona ny filany ota io ny filany nofo io
hoy izy ny romanina toko 9 sy ny galatiana toko 10 dia samy tanta mandevona ny asan'ny nofo sy ny filandrasy rehetra ao anatsika izany fanan'Andriamanitra izany. Ka sainy ny meno hibebaka io lay fibebahana ny fitaovana hoentina mandevona ny asa rasy rehetra. Ny olona tsy mibebaka mantsy ry havana de olona tsy vonina hiala amin'ny asa rasy misy fa tamana miondana matory ao anatin'izany asa rasy zany ao anatin'izany fahotany zany. Fa ny olona vonina hanao asa tsara de ny olona niala tamin'ny fahafatesana amin'ny alalan'ny fibebahana findra amin'ny fiainana izy. Ka mifidy ianao mbola te hatory ao amin'ny fahafatesan'ny asa rasy be. Sa handray ny bisiky ny fanahy zay mitaona anao hitodika amin'ny Jesosy ka hibebaka marina. Ary homboana eo amin'ny azo fijaliana zay ihany Kristy Jesosy efa nanombo ny nofiny mba mifilantry ny faniriany tamin'ny azo fijaliana. Io no fomba hoentin'ny Jesosy zay ampitodian'ny fanahy masina anantsika hoe ny filan'ny ota sy ny filan'ny nofo rehetra zay loharano ny asa rasy dia homboana ka ho faty eo amin'ny azo fijaliana. Ka mivoaka amin'izany azo fijaliana zany ny rano Jesosy zay nadiovany ny mpanota ka olona madio sy vaovao. Arak'izany dia ny tenin'Andriamanitra no fiasam-pahasoavana na moyen de grâce hoentin'ny fanan'Andriamanitra manoritory izany foy zany satria ao amin'ny foy isika no loharano sy foy beny zany toeran'ny asa rasy zany satria ao amin'ny fo ao ny devoly mamahatra, ao amin'ny fo ao ny asa rasy mamahatra, ao amin'ny fo ao ny fahafatesana mamahatra. Izany fo maloto izany no dioviny rano Kristy, dioviny tenin'Andriamanitra ka lasa fobabo ny Jesosy, fobabo ny fanahy masina feno ny fanan'Andriamanitra. Ary rehefa anjakany Jesosy sy ny fanahiny ary ny teniny sy ny fibebahana izany fo izany dia mamoa voatsara satria levona ny asa rasy rehetra. Zany mahatonga ny Paoly miteny ao amin'ny Romanina toko 9:7 hoe fa raha ny fanahy no aminonareo ny asan'ny tena dia ho verina ianareo. Fa raha ny fanahy no aminonareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo. Io asan'ny tena io dia lazana ny asan'ny nofo ao anaty dia ny Adamaela ao anaty miteraka asa rasy zany ka vonoiny fanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra zany, amin'ny alalan'ny fiainam-pibebahana zany, amin'ny alalan'ilay Kristy nitsangana tamin'ny maty indrindra satria izany no asan'ny fanan'Andriamanitra mitondra ny Jesosy ao anatinao izy. Ilay Jesosy nitsangana tamin'ny maty dia hahatonga an'izany Jesosy zany ho tamana ao anatin'ny fonao. Amin'izay dia tena lay fitiavana marina tsy miasara velatsihy, tsy amboarina molotsa no fitiavana sy asa tsara mivoaka. Fa asa tsara vokatry ny tenin'Andriamanitra, asa tsara vokatry ny fanahin'Andriamanitra, asa tsara vokatry lay nitsangana tamin'ny maty dia Kristy izany. Zany dia mitondra antsika amin'ny fizarana faefatra. Voaforona tao amin'ny Kristy mba hanao asa tsara ny meny. Voaforona tao amin'ny Kristy mba hanao asa tsara ny meny. Paoly moa no miteny izany amin'ny Efesiana 2:7 hoe fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy mba hanao asa tsara. Voaforona tao amin'ny Kristy hoe misy famoronana vaovao ataon'ny Kristy zany ao. Ka
manomboka ao batisa masiny zany famoronany zany ateraka olona vaovao izy de ny mpanota nino sy ny bebaka mariny zany araka ny lazay mizaona toko fahatelo hoe raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy ianareo de tsy mba olo ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy ianareo. Famoronana vaovao ka ilay fanan'Andriamanitra no manao famoronana vaovao ao am Kristy Jesosy de ny fitondranan'ny Kristy ao anatsika ka ilay olona vaovao de tsy hoe namboarinao vaovao fa nateraka ho tena zanak'Andriamanitra, olona mitsangana amin'ny maty ara-panahy na olona manana firaisina ina tanteraka am Kristy Jesosy araka ny volaza sika tery aloha hoe babo ny fanan'Andriamanitra, babo ny tenin'Andriamanitra ary babo ny Jesosy ka mizara ny Jesosy. Tonga olona vaovao na nouvelle créature milazany teny fransay azy araka ny lazany Paoly apôstôly amy Korintana faharoa toko fahadimy andiny fafito ambin'ny folo zay haitsika tsara fa tsy mahasasatra ny mamerina azy hoy ny apôstôly Paoly raha misy olona am Kristy de olona vaovao izy, vaovao ny fiainany, vaovao ny toetrany, vaovao ny asany ary vaovao lay manapaka ny fiainany de Kristy sy ny fanan'Andriamanitra amin'ny ten'Andriamanitra velony zany. Efa novinanina koa zany nampilazainy Jehovah ny Ezekela amin'ny Ezekela toko fahinina amby telopolo andiny fahinina amby roapolo ka hatramin'ny fafito amby roapolo hoe ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo ary esoriko amin'ny nofinareo ny fovato ka omeko fo nofo ianareo ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka hahatonga anareo handeha araka ny lalako sy tandrona ny fisipiko ka hanaraka azy. Famoronana fo vaovao sy fanahy vaovao atao ny fanan'Andriamanitra izany hoe voaforona tao am Kristy zany. Zany hoe ny antom-pisianao de hanao asa tsara, ny raison d'être anao de hanao asa tsara. Tsara loatra zany ry havana. Asa afaka ilaza ve anao Jesosy eo ny androko sisa dia hanipoako anao amin'ny alalany asa tsara. Inona mo ty asa tsara ty ry havana? Na de ho fanitatsika ihany ny asa tsara. Inona ny asa tsara? Inona ny voalohany amin'ny asa tsara? Ny voalohany amin'ny asa tsara ry havana de ny fizaranao an Jesosy fiainana. Io ny asa tsara satria raha mieritreritra ny asa tsara de inona no ataoko? Hanomezako vola ve? Hanampiako an-dranona ve? Tsy diso zany fa mitoerana faharoa zany. Inona ny soazony olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy hoy Jesosy? Ny asa tsara zay tadiavy ny tompo ataonao ry havana de zarany Jesosy amin'ny olona, hanala ny olona ny fahafatesana, amindra ny olona ny fiainana. Ny asa tsara ry havana de ny fizarana ny ten'Andriamanitra velona satria zany ten'Andriamanitra zany no mahatonga ny olona iaina ny asa tsara satria izany teny zany no manapaka amin'ny fiainany ary mandeha mifanaraka am'izany ten'Andriamanitra izy, am'izany ten'Andriamanitra zany izy, iaina ny ten'Andriamanitra izy, mizara ny ten'Andriamanitra izy. Ny asa tsara ry havana de tsy hafa fa ny asa rehetra ho fampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra na inona asa atao fampandrosoana ny fiangonana de zany no atao hoe asa tsara indrindra. Ny asa tsara koa de ny asa zay nomeny tompo aminao amin'ny fanomezam-pahasoavana zay nomeny anao. Zarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana fa ny fanahy de iray ihany ny Romanina 12 sy ny Korintiana 2:12 zay tanisany karazana asa fanompoana. Reo no asa tsara. Reo no asa tsara zay anirana antsika am'izao fankalazana ny 10 taonany ZDFLM zao na ny zanaky ny fiangonana Loterana Malagasy zao. Andeha sika iaraka hizara ny asarany Kristy fa zany no asa tsara ry havana. Andramoka izao fa tsara Jehova, tsara Jesosy, zarao la Jesosy izay milaza amin'ny Jaona 7 hoe izaho no mpiamy tsara, ny mpiamy tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondrony
zaho avy mba hanana ny fiainana ary ananany be dibe ny fizarana amy fiainana manakizay. Io no asa tsara ry havana, io no asa tsara ry havana. Akoatr'izany dia ny asa tsara rehetra mahasoa ny namanao, ny olona manodidina anao, mahasoa azy tena, saina, fanahy ary maha olona manontolo dia asa tsara zany. Zany no asa tsara ataonao, hahasoa ny mpiarabelona aminao, na ara-tena, na ara-tsaina, na ara-panahy ary maha olona azy manontolo. Io no asa tsara. Ary mahafinaritra de zao, ny asa tsara ataonao amin'ny hafa dia tsy ataonao amin'ny olona io ihany fa ataonao amin'ny Jesosy. Raha rasarasy ny ataonao dia ataonao amin'ny Jesosy zany asa rasy zany. Raha asa tsara no ataonao dia ataonao amin'ny Jesosy zany asa tsara zany. So ianao anao asa ratsy amin'ny hafa de verinao hoe moramora io hoe le olona ihany nanaovanao azy, na izaho ihany no nanaovanao azy, na izaho no teneninao rasy, na izaho no fisainao, na izaho no enjenao, dia saroa fa Jesosy no enjenao. Azany nanjoan'ny Saoly na i Paoly, fony izy mbola tsy nibebaka, nanenjika hamono ny kristianina. Eo an-dalana mankany Damaskosy izy handeha hanao ny asa rasy rehetra hamono ny kristianina. Tonga Jesosy niseho taminy, taraboka tamy tany lavo. De hoy Jesosy tamy Paoly, Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? De hoy Saoly nanontany azy, izy manao tompoko? No, de enjeko. Zaho no Jesosy zay enjenao. Hay sy ireo kristianina novonony Saoly no nenjery sy novonony, fa Jesosy no nenjery sy nakalainy. Ry havana mitandrema ianao zay zatra mpanao rasy, mety zatra mpifosa, mpifankahala. Eo amin'ny samy maso de mody mifankatia, nefa ao ambadika ao mandefina ivoho. Zany angeny fomba ny olona maro. Eny kristianina sasany koa azy, tsy anao zany fa olo-kafo zany. Hoy Jesosy indrindra manazava zany ho an'ny olona hiditry ny lanitra, de zao ny tenin Jesosy amin'ny Matio 5:20 sy ny manaraka. Any amin'ny 9:30 misy azy. Matio 5:20 ny 5:50 ny vakitsika voalohany. Dia namaly ny mpanjaka kanao aminy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, araka zay efa nataonareo tamin'ny anankiray aminareo rahalahy kely indrindra reto no nataonareo tamiko. Jesosy no teneny hoe zay ataonareo amreo kely madinika reo dia nataonareo tamiko. Nataonao amin'ny Jesosy zay ataonao amin'ny hafa. Ary na inona ataosika tokoa de tena arabaky teny izany lazain'i Jesosy eto. Vakisika ny Matio 5:4-30 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary am'izany mpanjaka de ilaza am'izay eo ankavanany hoe, avienareo zay nitahiny raiko mandovavy sy fanjakana zay voavoatra ao anareo, hatrizay nanorenana zao tontolo zao. Fanoana aho de nomenareo hanina, nangetaheta aho de nampisotroinareo, nivahiny aho de nampiandranoinareo, tsy nanan-kitafy aho de notafinareo, narary aho de notsaboinareo, tao an-tranomaizina aho de novanginareo. De hoy ny marina, vina manao tompoko Jesosy no nananaovanay an'izany. Vinanao nitranitranomaizina ka nivanginay, tsy nanakohanina ka nomenay ihany. Hoy Jesosy, zay ataonareo amreo kely madinika minoareo de ataonareo amiko. De mitoy de hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tamy kely anao, midira amy fifalian'ny tomponao. Zay mitoy nyty Matio 5:20 ity. Asa tsara ho an'ny mpanompo tsara sady mahatoky. Ny mpanompo tsara sady mahatoky manao asa tsara. Ry havana, ianao zany mpanompo tsara sady mahatoky zany. Nahoana tsy anao na izaho no tsara fa ilay Kristy mpiano tsara no manapaka ny fiainanao, mambaby ny fiainanao ka mizara ny fahatsarany anao ny alala ny asa tsara rehetra. Ka zay fahafatesan'izany Jesosy mpiandry tsara zany, na Jesosy Kristy mpisorona be zany, no fomba nandevonany ny faratsiako rehetra. Ka ny anjarako dia mitondra ny fahotako sy ny faratsiko eo an-tongony, mba ho sasany sy dioviny aho
ho avelan'ny eloko ka ho tonga olona vaovao aho. Itsangana amin'ny maty aho, manana any Kristy velona ato anato aho ka ho babony zany Kristy zany ny fiainaroko ka izara ny asa tsara rehetra. Ny asa tsara voalohany de nizarana an' Jesosy, atonga ny olona ho babony Jesosy. Ary rehefa manao zany ianao de tsy avelan'i Jesosy ho malaina koa hanao ny asa tsara rehetra mahasoa ny mpiarabelona aminao. Tena saina fanahy aratr'izay de hoy ny tompo aminao, avia ianao ny mpanompo tsara sady matoky, nahatoky tamin'ny kely ianao, nanao ny asa tsara ianao, tendreko ny mpanapaka amin'ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra ny sanaka ny fanamasina zay fahazatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrak'izay vavaka antsika tompoko. Saotranao zahay ry Jesosy tompo, fa ianao lay mpiamby tsara, manolotra ny ainao hamonjy anay, hanadio anay, hanala aminay amin'ny asa ratsy ny asa maty rehetra ny Satana, ka mindra anay amin'ny fiainana, hatonga anay izara fiainana sy fahavelomana amin'ny hafa. Jesosy eo, tsy vitin'ny herin'ny tenanay zany fa mangataka indrina ny fanainao, amboly ilay tena fitiavana marina tsy miasara velatsy, ka hatonga ny olona ho babonao tokoa zany fanahy masina zany, hatonga anay ho babonao tokoa zany fanahy masina zany, ka andeha amin'ny fitiavana madio sy marina ary ny asa tsara rehetra mandrapahatapitry ny fofinainay. Misaotra Jesosy eo. Amen. Night
Rasia fisanino danaje Kristi ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara Mandika hapandosundusu vifitavana saraku Rakotonirina Hertsina Ludovic no anarako ansoiny namana mpiara-mianatra promotion hoe Ludovic na Dovic. Za koa dia nomen'Andriamanitra ny talenta amin'ny resaka tao-trano. Ny anarana moa zany fa le lasa ara ao anaty misy le resaka architecture, le en tant qu'architecte zany. Soa ho asika rehetra ho amin'izay resaka mozika zay tena ampiasa io talenta io ho fanompona, ho fanaovana ny asa tsara, ho fanehoany mpitiavana ny mpiarabelona sy ny mpiara-mivavaka.
teny iza asany araina fa mandeana teny iza saiza yateny hakisiasifa pandinika hapandosondiso vivitana siamisafazarako hatamarirai eri hakisika itu ipeni fangasia fisanino pianaci Kristi na filasia fisanino pianaci Kristi